Miambasatra ny Joshua sy Adia no mandrosa tokatrantsika ary mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokatrano samotahiny Joshua daholo. Fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Joshua sy atoriany sy Adia izay vao tonga any amin'ny Joshua. Satria fehezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana efa miezaka mihitsy tsika monjy ny fanahin'ny olona ataontsika hitan'ny Joshua mihitsy ny dadaiava zany efa miezaka mafy ny ambassadeur-ny Joshua sy Adia sy ny zanak'Andriamanitra rehetra efa miara-miasa miara-miady mafy ampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao. Ho hitan'izao tontolo zao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanafotana ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ny Andriamanitra mahery izay omenantsika rehetra manerana an'izao tontolo zao. Zay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra sy Adia ambassadeur-ny Joshua tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Joshua toriany sy Adia vao vonjy ianao. Fa magnina moa zany hoe tsy maintsy atao batisa ny Joshua ato amin'ny sy Adia satria sy Adia no magnina moa no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ovakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe atao batisa ato amin'ny sy Adia no vao mety satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa dia mitafy an'ilay anaovana batisa anazy izy. Zay ny lalàna zany. Raha vakitsika atao amin'ny bokin'ny Galatiana 3:27 zay ny itondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany dia tsy mety io. Azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao fa misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io. Misy lalàna amin'ny fean'io sy mihazona an'io mba hetsika eny angambany sary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsina teo Galatiana 3:7 andin'ny 7:20 tsika moa miezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana afinahitra ny Joshua ny voalohany indrindra izay nitondra ny famonjena ary afinahitra ihany koa ny olona izay mandray zany mbola sina fanitsina foana ihany izany azany. Galatiana 3:7 andin'ny 7:20 Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Joshua dia mitafy an'i Joshua. Tena mbola tsy mety mihitsy ilay sary teknisana fa tena reo mihitsy ny asiana fanitsina aingana dia aingana fa tsy mety io. Dahoara zany hoe eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy ny hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Joshua dia mitafy an'i Joshua. Ka ny dika teny mety hoe na iza izy natao batisa ho an'ny izay voaositra satria ilay voaositra moa dika ilay Kristy io. Na iza nareo natao batisa tao amin'ilay voaositra dia mitafy an'ilay voaositra. Zay mety tsara izay. Zany hoe eto zany tsika dia miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za ary ny soratra masina avy any amin'ny Joshua ilay naniraka any teny hoe raha natao batisa tao amin'ilay voaositra ianao ka iza ilay voaositra ny arahanao raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesus no nanaovanao batisa zany hoe le pasteur na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesus ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao. Zay ny lalàna zay. Tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany. Ka raha vao natao batisa zany ianao dia tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany novinoviny. Dia hitantsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesus dia mitafy an'ilay Andriamanitra tsy izy ianao. Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandra anao didi folo. Tsy izy ny dikan'izay. Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voamay nampanota anao. Tsy izy ny dikan'izay. Satria fa haintsika tsara fa ilay didi folo dia tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauritiana tsy haiko intsony. Tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana
ho an'ny zanak'Israely irery any ka raha vao ny afafihena amin'ny tandrina didifolo de fa lasa nitandrina didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikany zay zany hoe batisana ampitandrana didifolo anao satria ilay Jesosy ny tomponao de mampitandrana didifolo zany hoe de fofaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny ela satria hita amin'ny akanjonao lay didifolo ka rehefa maty anao de io nitany Yahosoa voalohany ina de ho atsipiny any amin'ny ela anao ho any amin'ny farihy amin'ny rehetra sy ny solofarany hafaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao de manatolo anao ny ambasadeur-ny Yahosoa ziadia satria ny ambasadeur-ny Yahosoa ziadia no efa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na hoe mindana miaraka am'izany Jesosy zany na Jésus na Jesus fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Yahosoa fa rehefa miaraka amin'ny Yahosoa anao de afaka amin'ny fahotana ary tsy manoto intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay nataobatsy atao amin'ny Jesosy io mihitsy zany na nataobatsy atao amin'ny rafitra didifolo io mihitsy zany de tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsonareo mandrakizay tsy ho voavony zany tsony ianareo mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany ho antsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany de manambara mihitsy fa zay rehetra nataobatsy atao amin'izany rafitra didifolo zany taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalànany Moshe dia avy hatrany ny valiny de mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo io vatanao io zany de mitafy an'io hoe ianao de miaraka amin'ny didifolo sy lalàna Moshe zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao de ianao zatra de mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatany ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farihy mirehetrafo sy solofara ianao mba tsy hahatongavanao any zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Yahosoa zay toriny ziadia satria ziadia reo ny manalanao amin'io didifolo io ary tsy mahazo mitandrana intsony anao satria efa nampianariko lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Yahosoa nampitandrana didifolo mihitsy niverenantsika kely le teny fa io Yahosoa io mihitsy ny de mahafantatra mihitsy ny fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Moshe ary tsy azo nisorana donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika am'izay le teny satria mbola miditra amin'ny didifolo tsika de venatsika miditra am'le hoe io Jesosy io tena tsy mety vononao io koa vononao koa io vao mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Yahosoa zay toriny ziadia satria ny fampianarany ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitsy ny lanitra de zay hoe tsy mahazo mitandrana didifolo tsony fa miala tao ary atao batisa mandravany io mihitsy ianao satria ny ravany Yahosoa teo amin'ny azy fijaliana io fa nomeko anao ny antony ary manaraka ny Yahosoa ianao rehefa avy eo fa tsy manaraka ny Jesosy tsony na Jésus na Jesus fa manaraka ny Yahosoa zay am'izay no arahanao zao de atao batisa atao amin'ny Yahosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao vovonjena zany ka ho vakitsika am'izay ny ten'Andriamanitra nambarany Yahosoa am'le hoe tsy maintsy Matthieu 5:10 tsisy foana koa ny lalàna na literany na teny tolotra ray aza Matthieu 5:18 vakitsika aminarany Yahosoa efa nazavaiko daholo moa tony Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa de entaniko ohatra de ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aorian'izay famakeko anazy de mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara am'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na de litira ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny de aza ny esorana ny teny tsy ho foana zany io teny io de otaony miatoko faefatra andininy faharoa ty zany le tsy ho foana ozy Yahosoa hoe tsy misy ho foana reo lalànareo na litera ray na tendrotsotra ray aza zao ry izy aza ampianareo ny teny zay ndidiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany de aza nampiana de aza ny esorana fa tandreo ny didiny avahandriamanitra reo zay ndidiko anareo tandreo le didin'Andriamanitra tandrema zay nandodianareo ka inona zay teny zay de zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho an'ny
tsy azo entina ty Madagasikara ny didy folo sy lana Mose, tsy azo entina ny France, tsy azo entina ny Angleterre, tsy azo entina ny Chine, tsy azo entina ny Amerika, tsy azo entina ny Danemark, tsy azo entina ny Islande, tsy azo entina ny Finlande, tsy azo entina ny Espagne sy ny maro samihafa be dia be, tsy azo entina makany. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronomie 9:1. Zao le voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie 9:1. Ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avy Andriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alenareo holovainy. Io zany le tsy azo ovaina io teny io, ary tsy azo anampiana io teny io hoe zao didy zao dia ampianarina anareo ary arahanareo izay nasainy avy Andriamanitra ampianarina sy arahina, sady ampianarina zany izy io arahana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay, aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy na ho arahana amin'io teny io dia mazava be any amin'ny tany izay ho alehanareo holovany, ho alehan'ny zanak'Israely zany. Ka ny toerana nandehanany zanak'Israely holovany dia Israel, io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany. Israel izy amin'izao miteny zao, izany hoe ao Israely irery any no azo tandremana fa tsy azo entina ty Madagasikara zany mihitsy. Tena voarara lalàna, tsy azo entina ty Amerika, voarara lalàna, tsy azo entina ty France, voarara lalàna, tsy azo entina ny Angleterre, voarara lalàna, tsy azo entina any amin'ny Arabo. Zay tsy azo mihitsy tandremana amin'izany toerana zany fa voarara lalàna. Zany lalàna hoe tsy azonareo atao no mitandrina an'io. Nefa ny jereo nareo nitandrana daholo dia zay ilay hoe rehefa nitandrina ianareo dia nandika lalàna, nefa dia rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo tamin'io didy folo io ianareo dia mipetraka eny amin'ny vatanareo ilay didy folo sy lalàna Mose. Zay ilay hoe ka natao batisa tamin'io ianao miraikitra amin'ny vatanao io zany. Ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany dia miraikitra anatin'ny vatanao iny zany hoe mpanoty ianao mandrakizay satria nandika lalàna. Mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna. Ary le mpanota efa nampianarantsika foana hoe ho any amin'ny elo ny mpanota, ka ianao zany dia tande makany amin'ny elo d'office raha vao maty na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao. Zareo mihitsy ny ara no any amin'ny elo miaraka aminao dia leo mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo na inona grady na inona klasiny miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo. Ary zay ilay hoe ataonareo ahoana zany ny anaran'io fitafiana io, satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy ato ambony tany afa-tsy tokana rery ihany dia zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory ny Yehosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Mazava zany fa efa madio izy matongotonda an'izao teny zao fa ianareo rehetrarehetra dia efa manoto daholo. Ka ianareo mifanao batisa any io dia mifanao batisa ao amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo, samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina. Ny batisa ny fanaovanareo dia poizina ho aminareo saminareo ihany. Zay no tonga hoe mila pitenao amin'izay ao ry miala amin'io ianao, na pastery ianao, na mopera ianao, na mpitondra fivavahana ianao, na kardinaly ianao, na inona fiantsoana anao, dia antsoina anao anatiny ny ziady rehefa teo vonjena. Rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly, fa devoly ike nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky hovonoana devoly tsony. Mazava be io sary io ane. Ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge io dia ahoana moa zany idirana ao anatin'io. Exodus 7:10. Faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5. Ino nge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna Mose dia mbola hotandremanao ihany le izy. Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no lazana hoe mitandrana nyty didy folo sy lalàna Mose ty. Ireo no asena mitandrana an'io. Tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina. Voarara ny lalàna mihitsy mazava be io teny hoe zany tsy misy hoe araky ny eritreritro
soratra masina miara mahitsitsika, miara mijeritsika, miara mamantatsika, fa tsy koa hoe zatrana levalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany a satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny e. Zay ny maro fa ny tena ny ran'Andriamanitra dia mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao. Zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra, mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena, dia ny manalanao mitony rafitra ito satria mamono ireo zavatra ireo. Satria valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany. Dia zay dia amin'ny andiny fadimy hoe andiny fadimy ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko a dia ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firenena rehetra nareo. Zay firenena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ity zany a zay ny lazainy fa natokana ho an'ny Israeliana reny sy ny taranak'i Jakoba dia ny didy folo sy lalàna Mose. Tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io. Ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io. Ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io. Porofon'izany a voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amarana antsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io. Satria efa miraikitra mihoditra eo ka raha vao maty ianao a mandeha ny fitsarana ka dia vao mandeha ny fitsarana dia ianao no hita eo hoe iova mitandrana didy fosy lalàna Mose anao a mipetaka eo amin'ny hoditra anao. Dia trany dia mazava mpandika lalàna dia tsy maintsy makany amin'ny hela anao ka efa mazava lalàna hoe ary dia sy eo le tena mpandika lalàna zay ho levony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna ho tsipeny amin'ny helo ny dikan'izay ne. Dia so liana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo. Zao vakitsika aloha le ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo 147 a 19-20. Ny antony zao fampianarana zao zany dia hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao amin'ny Jesosy na Jesoa ianao, Jésus jizasinao ianao, tsy maintsy miala teo ianao fa raha vao maty ianao dia any amin'ny helo. Ka tena mifaliry mba amin'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay. Mifaly raha tamin'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'Andriamanitra. Ianao tsara mizaira mikasika le didy fosy lalàna Mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely. Zava-be mihitsy ny famerianana le teny eto hoe any amin'ny Israelianina ihany izy amin'ny zanataranak'i Jakoba no amin'ny Jakoba no nambarany amin'ny ty teny ity. Ao amin'ny andininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy. Zany hoe tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ny eny. Tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lalàna Mose. Na nina nefa ianao zay mahita nasy mandrehana io na eny didy fosy lalàna Mose. Io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy ianao e. Nefa ny reny teny reny le hoe tsy azo anapina tsy azo anesorana dia namafisina tao amin'ny Salamo. Hoe tsy mahazo mahafantatra ny mihitsy ny hafa firenena. Tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany, tsy fanao zany, tena fady mihitsy zany. Fa io dia hoe nomena poiziny ianao ny devolona ndefa anio a ka izay no mahatonga ny ziady ihany mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manetry tena. Maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur. Ny fanavy any aminay dia mitovy daholo eo vonjena ary io fanahy io no vonjeny ziady a. Za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao vonjeko zao a ary metezy ho vonjena amin'izay fa jereo ty loza mananotanina mahazo aminareo ty e. Jereo ty loza mananotanina mahazo aminareo ty. Ny fivavahana rehetra zao teneniko zao dia zay Andriamanitra indray tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo. Ary ny mpanota makany amin'ny elo dia jereo le Andriamanitra ny tomponareo. Fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io Andriamanitra marina io e. Tsy misy. Zao Andriamanitra marina ampianarako anareo zao hoe iavaly dada malalako a ary ahosoala zoky malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana. Zao zamitory ny marina aminareo. Dia metraka fahantainareo na hoe ahoana ary ny mamarina anao sy mampadio anao. Ho avy eo tsika. Ho avy eo tsika. Araka lalàna zay omena. Fa alohantsika hijerina hoe tsy maintsy miala amin'ilay Jesosy koa ianao. Ilay Jesosy Jesoa na Jésus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny. Tsy nafaka anao tamin'ny fahotana iny. Mahay an'izany daholo tsika rehetra eto ambony tany. Ka
hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay Andriamanitra tsy izy ianareo lay Jesosy Jesoa iny a na Jésus Jesus satria nampanotanareo izy. Zao ny lalàna, zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Yahosoa ao amin'ny Jaona, zay le tena izy Yahosoa le tena izy. Mbola ampianariko atsika koa moa zany na tonga ny hoe anarany Yahosoa aty nisy nametraka fanonteny ihany koa zany. De zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika fa aro foana fampianarana. Rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa, ary sy ady ahy fa miantso ny rehetrarehetra resy lahatra. Fa io raha vao tsy atao batisa nareo de vereny amin'ny elo. Indrindra fenareo zao teny zao, niaza mba maty am'izay nareo. Fa raha nareo maty am'izao, tandy any amin'ny elo direct daholo nareo. De aza miteny hoe zay tsy matahotra elo, raha tsy matahotra elo anao a, de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary, ary aza mitady mpanao fanafody rehefa misy problème. Fa matoa mbola mitady an'ireny anao a, olona matahotra ny faty anao dikan'izay. Ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany. Ka vakitsika ary ny Jaona toko fa 5:7-10. Hovakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy, ka hoy izy taminy: ino efa sitrana ianao, aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo. Ozy ny teny io zanak'Andriamanitra tena marina io, Yahosoa no anaran'le teny izy. Aza manota intsony ozy. Nefa ny jereo nampianarin'ilay Jesosy anareo na Jésus anareo na Jesus anareo. Manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady. De manota indray de mibebaka rehefa sabotsy lahady. Satria maninona hony? Satria hony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lena, ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota. Jereo am'izany ny tena famonoana olona, nefa ny lalàna de miteny mihitsy ny ery hoe nonge avakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalàna de miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo e. Ary ny dada Iava de niteny mihitsy ny eo Matio a toko fa 5:7-20 zafady. Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lantilanitra. Nefa n'lay Jesosy na Jesosy Jésus Jesus ry mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha olombelonao tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra micomprendre an'izany. Ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy micomprendre anao zany izy. Zao ny teneniny Matio 5:48. Koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo a toy ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra. Tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lantilanitra zany. Ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ty ny voalohany eto amin'ity tany ambony tany planeta antairanareo ty. Zao hitanareo zao ny voalohany. Daotsika aloha hijery kely le teny hoe tanteraka zay motsikaroatsika vetivety aloha zay teny zay voninahitra dada Iava de avetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany a tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo tsy tanteraka de lasa manao an'izany reo fa tena mihitsy ny tanteraka, tena misy mihitsy ny le tanteraka zany. Araka ny bokyny aiza misy iny dao jerevantsika kely hoe kiariko kely an'izay aloha. Philippiens 3:15 ny jerevantsika vetrany, jerentsika lizy any fahitatsika lizy. Koaoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany, ka ny dikan'io tanteraka io tena hoe parfait, tsisy tsiny. Vakitsika amin'ny teny frantsay indray nge izy io hoe Philippiens 3:15 ho vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa. Philippiens 3:15. Voilà. Nous tous donc qui sommes parfaits. Vakio tsara hoe nous tous donc qui sommes parfaits. Isika rehetra zay efa parfait. Natao hoe parfait de tanteraka. Ka tena mihitsy zany ny parfait ny dikan'izay atao ny Yahosoa. Ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany a fanoherana an'Andriamanitra daholo nge ataonareo e. Zay no tonga nam'ny teny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge hoaka ho any amin'ny elo e. Satria misy mihitsy ny parfait. Fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait. Zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona rehetra hatramin'izay. Tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo, devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay. Mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Yahosoa. Yahosoa le tena izy de zao tory zy ady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy
dikan'izany hoe miala mitony zatra tsy matateraka anao toy ny Andriamanitra mampanotanao tony zao vakitsika zany zatra nataony io zanak'Andriamanitra io averitsika indray mandeha indray le izy vakitsika indray eo amin'ny Jaona 4 tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisiny Jehosoa indronga io teny hoe aza manota intsony io hoe nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jesus tsy zasa sy io Jesosy io inona ny zatra nataony taminao zao no nataony manontany foana hoy fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lady ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana dia zany mahatonga azy miteny an'io izy ny tsy afaka tamin'ny fahotana vaketsika ny Jaona 10 andininy 10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraka 10 ary rehefa nitraka Jehosoa dia hoy izy taminy raha vehivavy aizy ireny dia tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Jehosoa dia le vehivavy mantsy eto tratra nijangatsanga dia hoy misy manameloko anao ve dia hoy izy le vehivavy tsy misy tsony tompoko dia hoy Jehosoa taminy izaho koa dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao taoko ngeza be mihitsiny dia aza manota intsony io izy io mpivoanitsara io soatra ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony tena zahatra goavana be mihitsy zany teny zany ianao zany dia didina amin'izay hoe aza manota intsony zay le tena Andriamanitra marina zay lay Andriamanitra tena marina dia namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony fa iza zany io miaraka aminao io lay niteny taminao tsy maintsy manota fa io nge micomprendre raha Andriamanitra mahafantatra fa olombelo ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana hitantsika mihitsiny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe aza manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po ve izy nidikan'izany io nge vakitsika ny teny Andriamanitra Apokalipsia 2:20 io nge vakitsika kely teny Andriamanitra ty Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo reo vakitsika hoe diny faraka 20 Apokalipsia 22 lasa aloha vakiko kely ato azafady raha olona 22 manisy zay Apokalipsia 22:15 ely izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady vasy Jehosoa fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tianainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy Andriamanitra ve zany be famindram-po am'izany hevitra zany any ivelany aloha izy ny alika koana ny fanao miditsy lanitra lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra am'izany fa tena maty am'izany ianao raha vaketsika koa ny Apokalipsia 21:15 Apokalipsia 21:15 mijerevantsika indray mandeha zay le zay 21:27 azafady 21:27 Apokalipsia 21:27 dia zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany zay any Jehosoa ihany ny dikan'izany ka zay le mahasamihafa amin'ny Jehosoa Jehosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazo miditra any amin'ny lanitry ny lanitra satria manino le tompo-trano any nge dada Iavay io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterano renareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra rehefa tsy tanteraka ianao zany dia tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait ka rehefa tsy parfait anao dia tsy mahazo makany ka izy ny tompo-tranoko tsy azo nanaovana betizy zany nao belo hoe hiditra any ianao oty ianao aza olombelona kely io kiantanao belo be hoe hitsy hoe azy za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany rehefa ndeha ho any ianao dia arao lalàna tompo-trano ohatra ho an'ny filoham-pirenena anao dia tsy maintsy manaraka protocole ianao tsy maintsy mandalo amin'ny secrétaire manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay ianao mandalo amin'ny secrétaire tsy maintsy mandalo an'izay ianao makao amin'ny chef de service makao amin'ny chef de service makao amin'ny directeur de cabinet mipasipaso ohatran'izany zay anao vao tonga arikatra amin'ny secrétaire général anay dia tonga amin'ny secrétaire général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoham-pirenena hitanao amin'izany hoe misy étape be dia be vao tonga any amin'ny filoham-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra ngay velao fa mandeha ho azy io filoham-pirenena hoe mbola olombelona tahaka anao mety mahatoatra anao ngiky hoe fa zany Andriamanitra zany angambona mety maty zany mety miala amin'izay fahefany ka rehefa ohatra ny teny izy hoe masina vao mahazo makaty dia tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao
mitadiava ny hevitra zay masina anao manarana ao an'zay ady zay mitory ny Yahosoa dia anaraka ny Yahosoa ianao dikazay hoentiko makany aminy zay le tsy maintsy atao batisa ianao amin'ny Yahosoa zay toriny zay ady vo afaka satria be dia be nefa pisoloky le anarany hoe Yahosoa zao raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any any amin'ny Google dia efa feno zany anarany Yahosoa zany ao feno ary tsisy izy daholo fa mpampanotana jereo nefa nysoatra masina ny Yahosoa le teny izy zao ampianariko anao zao le Yahosoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany tsy mahay manao zavatra ratsy tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra ra foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy ny izy zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy zay ny fahamasihana sy ny atsararananany ary zany ny qualité tsy mety manaiky zavatra ratsy izy dia ndao raha jereva antsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisana fa tena tsy manota ny eo amin'ny Yahosoa Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy zay le lalàna zay zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Yahosoa ary tsy misy ota intsony ao aminy jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jesos sy ny Jezasinareo nampanota anareo dia eritreritra avy nareo fa voavonjy ny dikany zao amandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty amin'izany ianao fa aza miditra amin'izany verenaigna ianao tena izy manatona ny Yahosoa andao tao batesa amin'ny Yahosoa amin'izay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao andininy 9 fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota intsony fa izay rehetra manota dia tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota dia tsy mahita an'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy iza zany io fantatranao io ianao zay milaza fa mpanotatra amin'izay tsy hoe konema ianao andro avo miteny zay koa tsy mpanota dia mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanotanao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany dia mahafantatra fa rehefa mivavaka amin'izany Jesosy zany na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy dia tsy maintsy mpanota daholo porofony zany ny faharatsiana ataonao rehetrarehetra maneran'ny lalakalianareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba teo afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto zay ady tonga eto zay ady zandry ny Yahosoa hamonjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary efa afaka mihitsy ny atao amin'ny Yahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa voavovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo dia tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy ny izy ka eto zay ianao dia didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatramin'izay nge nampanotanao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'Andriamanitra no andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo jerentsika nge ty mba dinondireo rehetra nge teny any tokantrano dinio nge ty teny ty ary izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany mba jerevo amin'izany mba dinio mihitsy ny izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina dia avy any amin'ny devoly daholo reo dia tsy mahatonga saina ve anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany ny devoly nge zany ny dadanao dia tsy mba mieritreritra fe anao hoe ho asoroko ny tenako amin'izany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao iny voamenao mamaly foana tsy misy an'izany rangah tsisy mivaky loha amin'izany rangah ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha amin'izany hevitra zany ianao nge zany le devoly ary tokony mainao aminao daholo manodidina anao satria ianao zatra efa tenenina fa zay manota dia avy amin'ny devoly dia ianao nefa tsy tia asorona amin'izany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony teny tena hiala amin'izany dia vao maira teny ianao mihitsy ny manindry tsy mivaky loha amin'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsy no midika fa tena tianao ny devoly zay ny profo fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa zay ady tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny Yahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaiza ne zany hevitra zany dia hoaiza renao raha manao an'io devoly nge ny faly be amin'ny ary ny devoly tsy mba faly manao zavatra tsara ho anao fa mpamono olona na izy
mpamon'olona neny de voly e no nge vakitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona toko favalo de mba hainao tonga saina mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io a Jaona toko favalo andin'ny 7:40 43-44 ndo nge vakitsika teny ty eno tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo e ianao nge modomeny voly e fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao mivoalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao ile tsy mahay mihaino ny teny ty mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritreretra hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge ty ny vany le zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy mbo tonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly a de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala afaratsiny ianao de mbola sy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina de zao jereo nge ao amin'ny andiny am'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha misy diso moa zany le tsy pely teny fa mpamon'olona ny dikany io ary tsy nitoetra tamin'ny mariny satria tsy misy marina aminy de voly mpamono anao ve nipetrahanao moto tambatambazy anao fa vonono rehefa avy eo ho atsipony any amin'ny elo raha tsy matiny mbola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao a mba tsy ho tonga any amin'ny lantilanta mihitsy anao satria zahatra tsy tiany anao makany de ampahorina anao ataony manota oatra anazy anao de mbola sy tonga saina ve mialamy Andriamanitra tsy izy mpampanota anao io za tena amin'ny teny mihitsy ny mba avonjeo reto le fanahy teny anao zay maheno anay io e efa miara-miasa daholo zao ny lantilanty eto ho amba amonjena anao ioanareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo e aza manamafo saina e efa no ny miezaka ny ziady ambassadeur anao soady nefa miezaka ataoko direct ataodolo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany angery olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba avonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur anao soa tena monjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fananao aza manaiky vonoiny de volontsony amin'ny fanaovana ratsy io anao fa possible mihitsy ny miala amy ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'Andriamanitra ato am'ty fanjakana tya zay efa misy eo roarivo eo zay hoe ty Madagasikara zany reo anjaranareo ampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra takanay satria farana ny tantarany fampidirana olona fampidirana nisany famenona nisany jentinisa ho ampidirina koa nareo hafa firenena maiza miditra nareo miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe melanareo am' Jesosy ary ny batisanareo nefany de batisany araka tamy Jesosy Jesoa sy Jesus Jésus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao baty atao am' Jesosy ianao na Jésus na Jesus dia Jésus zany izao mitafy an'ireo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io Andriamanitra tsy izy mpampanota io de tsy afaka eo mihitsy ianao anao viny raha vakitsika ny bokiny Jaona zafady Galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa varina amin'ny teny de Galatiana 3:27 averiko am'izay le izy Galatiana 3:27 vakitsika amin'ny aran'ny Yehosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Yehosoa de mitafy an'i Yehosoa satria ilay vohositra zany Yehosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' Jesosy ianao de Jesosy zany ny tafinao lay Jesosy mpamanotanao ka rehefa resy lahatra anao fa nampanotanao i Jesosy io de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vao natao batisa tamy Jesosy ianao de mitafy an' Jesosy ianao hatramin'ny farany tsy mety mialo fitafina io
Ny any tokony anafanana io dia any amin'ny batisa manatona ny Yehosoa indray. Ary ilay batisa ataonao dia ilay batisa any amin'ny Yehosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrina didy folo intsony. Izay vao tena afaka amin'ny fahotana ianao. Atỳ be dia be ny Yehosoa fa izao mampanota olona ireny ary tsy afaka amin'ny fahotana. Mbola mitandrina didy folo daholo izy rehetrarehetra. Izay mampandainga sy pisoloky anazy. Mivandravandra be le didy teo hoe natokana ho any zanak'Israely ny didy folo. Efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrina didy folo. Efa mpanota ianao zay. Ka samy mieritreritra mandinika daholo tsikerehetra izay mandray indrindra fa ianareo hafa firenena. Tsy ndriko amin'izany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko izay mety karazanareo any. Mba jerevo le tenin'Andriamanitra. Tena mamonje tena. Soratra masina io e. Raha mitodika any amin'ny arabo manokana dia izao ny teny manaky ny tenin'ny Mose eo anareo e. Ao anatin'ny soratra anareo any amin'ny bokinareo any dia misy soratra mihitsy ny ao hoe manaiky an'ny Mose nareo silamo. Aminareo arabo zany. Jereo zay teny zay. Dinio zay teny zay. Ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'Andriamanitra teo hoe Yahosoa io. Ary zany Yahosoa zany zao torin'ny izay ady azy hoe afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony izay miaraka aminy. Zany zao fampianarana izao. Noho izany mba hahatonga le fitafianao ho tafahala tao le hoe ianao mitandrina didy folo. Esorina le didy folo zany io mitenanao io. Ary esorina le Jesosy amin'ny tenanao io na Jésus Jesus Jesosy. Dia tsy maintsy atao batisa ianao. Zay vao afaka amin'ny fahotanao. Zay vao afaka teo io Jesosy Jesosy. Satria any vao afaka io ndao vakentsika eny. Ao boky ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 4 asan'ny apôstôly 22:16. Vakentsika inaran'ny Yehosoa zao teny zao. Asan'ny apôstôly 22:16. Dia metraka fahantenana hoe ianao nga momba olona efa madio no mahatonga anao mba miteny an'izao. Tena madio mihitsy ary tsy manota intsony ary tsy mahay manota intsony. Ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy. Zany ny atao hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka amin'izany Andriamanitra tena marina zany. Asan'ny apôstôly 22:16. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, mitsoa ny anarany. Ary aoka atao batisa, ary aoka ho atao batisa ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony. Zay zao ny didy ho anao zany. Didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony. Tsy araka amin'ny Jesosy na Jesoa io. Na Jésus na Jesus io. Didiny ianao tsy hipetraka amin'ireo intsony. Tsy araka amin'ireo intsony. Fa manaona mitsangana, mientsoa ny anarany. Antsoe amin'izay anarany Yehosoa. Fa io le mitondra ny famelan-kely ko anao. Ary io le manafaka anao amin'ny fahotana. Ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe raha vao tsy antsonao zany anarany Yehosoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao. Raha vao tsy antsonao zany anarany Yehosoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao. Dia ozy le olo hoe io tsy important zany antsoina zany anarana fa rehefa mino dia ampy aza manao an'izany fisainana zany. Tsy voatsindry ny soratra masina mihitsy jerevantsika iny mino ny Yehosoa dia vonjeny ianao sy ny ankoninao jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny. Mba tsy ho saherantsika amin'le teny vakintsika tsara izy io. Asan'ny apôstôly toko 2:10 andininy fa ao amin'ny andininy fa 30 vakintsika. Asan'ny apôstôly toko fa 9:10 dia andininy fa 30 sy ny vakivontsika teo. Manomboka andininy fa 30. Manomboka andininy fa 30. Ary rehefa nentiny voaka izy roalahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao. Zay zany efa fanontaniana. Ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko izany teny zany dia inona no ataoko. Dia hoy izy roalahy
minoa ny Yahosoa tompo, tsy maintsy mino anao zany a, de le inona Yahosoa le inona, satria io le mahafaka ny fahotana. Dinona ny toyny de ho vonjena ianao sy ny ankonanao, io zany ny azahoanao famonjena io Yahosoa io le mahatonga anao tsy manota, io Yahosoa io, satria izy no naseho anaisotrany io ary tsy misy io tao aminy, zay tonga ao aminy zany de tsy mahay manota intsony, ary matoa mbola mpanota satria anao tsy tonga ao aminy, zay fotsiny valin'izay. Ka rehefa mbola tsy tonga ao aminy anao no miteny hoe tsy mpanota ianao a, de mpandaingy ianao. Fa rehefa tonga ao amin'ny Yahosoa kosa anao de miteny hoe za tsy mpanota intsony, satria tena afaka ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao. Io zany ny teny meko antsika androany a, manatona ny Yahosoa de andao atao batisa am'izay. Fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa, fa raha maty ianao any amin'ny hely foana, satria tsy afaka anao mihitsy le etikety mipetraka amin'ny vatana anao hoe tandrina didifolo, hita eo zany. Mpanaradian'i Jesosy hita eo zany, Jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao. Mba tonga zany ho afaka daholo a, mba ho voasasa, mba ho voadio anao de miala daholo zany a, tsy maintsy atao batisa anao, manatona ny eziady a. Zao hitanao zao no toe ziady a, ty hitanao ty ny tenako ty. Zao no toe ambasadeur-ny Yahosoa ziady a, mitondra ny teny famonjena, lay tena famonjena ho anao. Tadidio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo, hitanao reo a. Fa reo nampanota anao foana, fa ziady a mitarika anao tsy hanota intsony, tsy mitovy zany zay. Reo ve tia tany, fa zay tsy mitovy am'ireo. Reo mpampanota olo reo, toy zany hoe ianao avy aiza, vitantsika eo zany fa mbola tsy miditra am'izany tonotsika. Ianao mahay ny fampianarana zao ny important de vonjeny, fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo. Zao fotsiny, reo mpitondra fivavahana reo nge nampanota anao foana e, ary nitondra nitory Andriamanitra mampanota ary nanipy anareo any amin'ny helo. Raha tonga kosa na nitory Andriamanitra zay tsy fantatrinareo, nefa ny tena tompon'ity soratra masiny ity, satria zay nitenenina de nampianariko anareo daholo a, iza zany ny ambasadeur-ny Yahosoa ziady a, ianao no mamariana azy. Fa raha olombelona mitovy am'ireo tahaka anareo eo a, de lay nampanota anareo foana koa nitoriko, tahaka nataon'izy rehetra hatramin'izay. Fa matoa zany nitory an'le tena marina aminareo a, de nio hoe iza zany zay, de nio zay. Fa zao fotsiny teny meko anareo, matoa za afaka manadio anareo a, zay efa nadio hatramin'ny voalohany. Vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokin'ny Jaona 15:3, Jaona 15:3. Vakitsika amin'ny anaran'i Yahosoa, efa madio raha toy ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo. Ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Yahosoa io zany a, de trandria madio automatika izy rehefa mitondra n'io teny io, ary tsy misy mitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambasadeur-ny Yahosoa. Zay efa nentina taminareo, ary zay moa na tonga de olona nanenjika anazy, satria hoe hafa ny any zatra nytoriko ary nanenjika daholo ny olona. Saingy tonga saina izy ankehitriny efa naheno ny marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany. Anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina, tonga ny famonjenanao a, maiza mibebaka, maiza manatona n'Andriamanitra zany. Zay moa zany ny teny a mazahato anareo zany, satria zany Yahosoa zany no tena famelan-keloko aminareo a, de manatona azy am'izay. Zany no tena mpamela heloko zany a, ary mpanafaka amin'ny fahotana. Asan'ny apôstôly disy a, Asan'ny apôstôly 7:12 a, andiny 7:telopolo ny vakitsika. Asan'ny apôstôly a 15:38 zany vakitsika vetivetika aminarany Yahosoa, hoe zany ange ny tena famelan-keloko aminareo e. Fa le nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navita an'izany, vao miary nareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao a, miala tao dikan'izay. Asan'ny apôstôly 15:38 a, de mihetsoa ny Yahosoa am'izay manomboka androany a, de vonjeny ianao. Tena fitiavany zany, aza ina le fitiavany. Asan'ny apôstôly 15:38, ore izy zany 13:38 azafady indrindra, 13:38 asan'ny apôstôly a, diso kely toko sy andiny meko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 de ny 38 am'izay. Zao ry zao, ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany no hitoriana ny famelan-keloko aminareo. Alefa nytoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy, sady hafa keloko ianao no tsy mahay manota intsony, inona zao no mbola insalasalanao, manatona ny Yahosoa am'izay ianao. Zay fa de miraso antsika eo tain'ny Yahosoa amarana ny fotoana zany am'izay fampianarana zay a, ataontsika hariva afaka aza.
Sotra betsaka dadabala iavana ny amin'ny teninao. Hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao, ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao. Ny tanjona amin'izao teny zao dadamala iavao dia ny olona hitodika ho any aminao, ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Ahosoa izay nahafoy ny ainy, nandatsaka ny rany ho fanavotana an'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao. Dadamala iava ho any aminao Ahosoa. Io ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona, satria nampianariko azy teto ny fahamarehana, nasehoko azy teto ny fahamarehana, nasehoko azy teto fa ny anaranao tena marina, ary netsony ny Hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany dia iava, ary zay anarana zay no nitondra ny famonjely, satria rehefa notonoana anarana hoe Ahosoa dia tena afaka amin'ny fahotana tokoa izay niaraka taminy, ary tena tsy nainana ho tahintsony. Saotra betsaka dadamala iava, voninahitra anao mandrakizay dia mamalia vavaka, mamalia antso ho anao voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaranao Ahosoa no izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia mirahasoantsika rehetra samy teny Ahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka an'izay. Veloma tompoko.